Ya, mahafinaritra tokoa izay hira izay injato ary sady ohatran'ny hoe nampatsiaro kely ny fahazazana ihany mbola nihaino kasety taloha izay hiran'ny antatin'izay. Eny ary oatombontsika avy hatrany ny Nofy, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Dada. Izao dia diakona nanomboka ny taona 13 ary nanomboka teo ihany koa no niditra ho mpiomana. Natao dinika aho ny 13 izy saingy tsy voaray ratsony aho ary nanipoko izay moa ny ilazany azy ato hoe tsy hiverina tsony raha tsy misy antso vaovao indray. Ny volana marsa teo dia tsotra ny asarotra ilay aretina ka ny 20 aprily teo aho izy nanantona dokotera nilazany fa tsy sitrapanafody io fa tsy maintsy opération. Nanomboka teo dia niteny tamin'ny olona izay nitsidika mba hitondram-bavaka mba hifampitondram-bavaka. Rehefa nibebaka mafy aho dia naka teny indroa dia niteny afaka ny omaly fa maika be kanefa resaka momba ny fanambadiana ohatrany hoe mpanompon'Andriamanitra nitondra olona anankiroa amina vavaka dia valimbavaka azony le izy. Raha toa ka azontsika vakina moa dia vakina iny fa raha ohatra hoe misy fanambadiana ka tsy azo vakina dia asaina miantso izy zay ny mety eny ary dia mila miantso zany ianao ilay nilaza hoe maika be ny Nofiny le niraisina teto dia mila miantso any dady ianareo satria misy zavatra ihany tsy azo resana makasika ny resaka momba fanambadiana eto amin'ny Onjam-peo. Mpiandry tompoko tia ny larana findaiko voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany faly miarabanareo dada amin'ny anaran'i Jesosy dia miarabany mpamaky ihany koa. Mipetraka amin'ny tanàna iray lehibe zaho izy nanomboka ny 2017 volana jiona hatramin'izao. Misy Nofy reto izy azoko tao daholo Nofy voalohany tamin'ny taona 2017 nosoton'ilay ramatoa mifanila varavarana aminay ono ny voloko dia azony avy teo amin'ny sisim-baravaranay no nazahoany azy dia nasain'ny niasan'ny mpiandry aho tamin'izay. Nofy faharoa tamin'ny taona 2018 indray nisy olona tonga hono niantso aho hoe dia sady niantso ny asy izy fa ny arony navelany eto am-baravarana dia nojereko n'ilay arony dia ny fatin'ny zanany no tao anatin'ilay arona dia nasain'ny dada no tobasana rahan'i Jesosy tamin'izay. Nofy fahatelo taona 2021 indray ty nofiko misasa sady mipipi eo anoloan'ny varavaran'ilay madama eo akaikinay dia nofafazako rahan'i Jesosy no lay toerana sady noroahako dia voly. Nofy fahaefatra taona 2021 ihany tamin'ny février lay hoe misy olona fohy kely lehilahy lehibe nitareny mipetraka eo anaty fatana ary nisy lehilahy fohy kely koa niditra eo ampovoan-trano saika anao firaisana tamiko dia tsy vita ilay firaisana dia hoy ny ianao dada hoe feno kalanoro ny trano fa diovina amin'ny rahan'i Jesosy ny fandriana sy ny fatana. Fanontaniana tompoko tsy azo hipetrahana intsony ve ao amin'io tanana io dada mpanofy izahay talohan'ny nidiranay tao na nofy ny zanako kely vao 7 taona izy tamin'izay nilalao azy dia niditra izy ary faly be nahitanao ka namihana anao mafy sy nanoroka anao. Ianao mipetraka eo amin'ny seza avy any amin'ny ankavia izy teo afovoany ary izao tamin'ny ankavanana. Mialatsiny fa lavalava tompoko inona ny dikany azafady. Lava be dia mbola misy ray farany mbola misy koa ty fohifohy dia nanofy nahita ray aman-dreny iraka izy dia nitonony ato ny anarany ny tafy lamba fotsy manao tanavoa ataony eo ambalahana ny akanjo masina ataony eo hoe ambalahana ny akanjo masina hoy izy tamiko avy mitoetra eto anilako fa efa alina ny andro ary alina no hitako anaty Nofy dia hitako ny vadiko eo ambony fandriana no miantso ahy hoe avy miantso anazy izany ny vadiny taiza hono izy ny vadiny taiza izy taiza teo ambony fandriana le vadiny no hitany dia izy no dia amin'ny alina dia izy tsy haiko izany hoe nakeo anilan'le iraka ny andry azy ve sa izy satria le nanantson'le iraka izy hoe avy mitoetra eto anilako fa efa alina ny andro ary alina no hitako tao anaty nofo izy zao hoe
lavabe le nofinao a fa mitsotra de zao a aza mandeha alina mihitsy ianao a fa misy olona mpamosavy reo misarakorako volo ho ampandronireo ao ianao aza mandeha alina mihitsy ianao a fa misy mpamosavy aina akaikinareo any fa ianareo le bus nanjarana nidina efa tidikan'izay fa hoe ndeha mitsoka foana de aza dininy mivavaka isaky ny alina mandroka devoly isaky ny alina de mitandremo vocal fa be tampampamosavy any ny toerana lenao rehetra. Nofy manaraka salama tompoko za tompoko de nanonofy nisy nanositra tainy tongotra kavanana ny andro nanaraka latsaka tao anaty lavaka feno ny andro nanaraka latsaka tao anaty lavaka feno tay mihitsy ka niloko sisa no nivoaka ny zandriko vavy any keo de latsaka tao anaty renirano feno tay sady matetika izy no enjehana bibilava de tononeto moa ny anarany avy any Vatomandry de nitoen'le izy misaotra indrindra tompoko talohan'ireo nofy reo izy tompoko dia nanonofy ny enjehana omby aho mandritra ny taona maro omby mainty enina ka rehefa tratrany de loloaviny eny amin'ny lohany mariako fa rehefa mitsoka ireo omby reo aho dia izay rehetra hitako izay rehetra ilako vonjy de mitsoka ahy avokoa na ireo namako azy mariako ihany koa fa tam'za niaraka tamin'ny fofombadiko no nanonofy foana io ankehitriny izahay nisaraka rehefa niaraka nandritry ny roambe folo taona zazavavy roa ny zanakay tsy manonofy intsony aho hatramin'ny saranay de ny tsara ny misaraka tsara mihitsy ny nataonao misaraka voalohany indrindra aloha ianao latsaka ao anaty mahaloto anaty tay io mihitsy izy ianao hatrany amlohanao de na siny olona io ody gasy ianao hatrany amin'ny tenanao manontolo lohanao sisany tsy nisy ny tenanao manontolo ny adidy ataonao de tsy maintsy tadidinao tsara reo akanjo niaraka latsaka taminao tamin'ny ora maloto reo de sasana mpiandro mihitsy manasa azy amin'ny ranon-tsavony be de akapoka amin'ny anaran'i Jesosy nirovana azy de ianao mandro tsy maintsy mandro mihitsy ny tenanao manontolo asiana savony be mihitsy misy mpiandro manao zany aminao de mandroka devoly amin'ny tenanao manontolo hatrany tampon-doha ka hatrany am-paladia. Faharoa io nenjeny omby mainty be io de satria mbola misy olona hafa foana akoatra ny vadinao io mamely anao ndray io zay fa ny tsara indrindra hoa dia miala amin'le vadinao vita soratra moa sady vita soratra mariany ato le izy fofombadinao fofony mbola tsy vita soratra tsara ny miala amin'io fa idiran-dozy ianao raha manambady an'io fa feno famosaviana ary feno ody ny miaraka amin'io zazavavy io na sa zazalahy zazalahy ngamba le izy fa mety vehivavy ty manoratra ty de fa miteraka anankiroa zareo. Miarabanao dada malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianona no anarako enina amby 50 taona vehivavy mpiandry tamin'ny 97 mpampianatra tamin'ny 2012 any amin'ny fitandremana anankiray nanofy aho toy izao ny nofiko de mifitiny kely indray aloha le izy hoe narary aho tamin'ny 2014 izy niakatra tension ary nisy mosavy tao ambadiko tension io efa niasana foana aho ary nasain'i Jesosy pe ozy izy pe fa le miarabanareo mpanolotra ny fandarana sady miarabany dada Randrianantoandro JJZoma ihany koa za ozy mère célibataire 49 ans mipetraka aty ampitan-dranomasina nanonofy dada hoe caissière atao amina grande surface iray hono za ozy de nanao course atao amin'ilay magasin hono za rehefa vita ny course de no teo ivelany aho de hitako tery lavitra tery ilay vadiko taloha de natsoko izy mba anatitra aody de nitondra fiara izy nanantona hoe anatitra akanjo ny verina niditra atao anaty magasin indray aho de tsy hitako tsony izy noho ny avy eo de lasa nandeha tany ampianarana aho ka rehefa niditra tamin'ny salle de classe de gaga fa lasa n'olo-kafa ny plasiko nefa ny classeurako mbola atao anaty casier de nalaiko ilay classeur sady niteny tamin'ilay namako roa vavy pray W amiko isan'andro hoe tsy maninona na de nametrahanareo asy aho de lasa nandeha nody noho ny avy eo de tapaka ilay nofy mariako fa piomana dingana faharoa aho tsy miasa sady tsy manambady
ary ireo namako rovavy ireo a de niara-nianatra tamiko tamin'ny lycée sady iray W zay telo vavy. Voici mon numéro izy de misaotra dada misaotra anareo mpamaky. Tsy mahita asa ianao à 49 ans izy teo. De ny zavatra azo lazaina hoe ny fahadisoana nataonao a de niditra an'le magasin ianao nahita ny vadinao taloha. De lasa indray ianao a nandeha tany a fa tsy nanaraka azy a tsy nijery azy a tsy nasianao siry izy a de tsisy hafan'izay fiainanao io. Jesosy a no azo lazaina hoe le mpitaridalana anao io le hoe lozy ny vadinao mpitondra tena ary zanako kamboty fa zany ay azy. De ianao zany a no azo lazaina hoe vadin' Jesosy mihitsy hoe manaraha ianao tahaka ny vady taloha io. De tsy nanaraka azy ianao a fa nilozanao izy a tsy hitanao tsony. Vokany a tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao de mitady toerana ianao a mitady plasy ianao a mitady asa ianao a fa omen'olo-kafa foana ary lasan'olo-kafa ny toerana zay tokony ho anao satria nandao an'Andriamanitra ianao. Andeha miverina andeha mifona mihitsy ny aloha amin'izany fahotanao zany fa manao tsinitsinina an'Andriamanitra ianao a tahaka nanaovanao tsinitsinina ny vadinao taloha tsy narahanao zay naleny a de very andehalana amin'izay ny fiainanao. Ianona ny anarako a Piomana izy manambady aman-janaka ray ny zanakay a roa taona izy miaraba tompoko za dada nanofy hoe nandindeo ny izay telo mianaka nalefa nandeha ilay zaza de nijanonjanonany arinanay avy eo nisy camion tamy a avy any arina de ozony ao tamin'ny vadiko hoe le zaza fa misy camion iny tamy iny lasa hony izy niverina naka ilay zaza nefa tsy mbola nobatainy fa notantanany ihany nefa ilay camion efa akaiky be mihitsy. Niteny ao zao hoe miala aingana sady niantso azy nijanona tampoka hony ilay camion a nipitika ny lohany ka voatsindriny tao izy mianaka niantso vonjy be hony ao hoe ka tsy hitako izay atao a no nitomany ny olona rehetra hony a nanosika ilay camion daholo.